Ravantsika ampiretan-drazana araka nampanantenako anareo dia hoe hanao fanambarana afaka andro vitsivitsy tonga raha fotoana anaovako an'izany fanambarana zany a zay manoloana ny toetra raha misy amin'ny firenena zay tena hoe mialatsaka anatin'ny antsana lalina tokoa. Ny zavatra fanamariana voalohany aloha matoa naka fotoana kely tamin'ny famoahana an'ity fanambarana ity dia nisy zavatra tsy maintsy no hamarinina niaraka tamina expert vazaha, expert vahiny zay niara-niasa taminay, expert en sécurité ary indrindra expert malala tsara zany hoe fomba fiasa amin'ny fandaminana amin'ny maintien de l'ordre zany de nisy tam'izany ny fijerena nanao revisionnage ireo vidéo tamin'ny tolona iny mikasika an'ireo fomba fiasan'ny gendarmerie sy ny zavatra niseho de ambarako aminareo rehefa aveo ny fomba fahitanay azy sy ny tenenin'le expert fa ny zavatra miseho ankehitriny de vokatra misy fikasana ratsy zay tena hoe ampititozan'ny firenena hokasain'ny olona anankitelo atao de Andriamatoa Mikael de ny ministry ny fitsarana amin'izao fotoana izao de nga Koufali Daya super homme d'état amin'izao fotoana izao de manana eritreritra izy ireo ametraka ny ramatoa ministra ny fitsarana eo amin'ny toeran'ny prime ministre. Fantatritsika tsara nefa ny fankalan'io ramatoa io ny gendarmerie, ny corps de gendarmerie tiako tenenina ary efa enitsika ny kabarina taony tamin'ny 2024 mikasika an'izany fankalana zany tsy ny gendarmerie rery moa no nanaovan'ny vavabe tamin'izany fa na ny mpitandro ny filaminana amin'ny akapobe mihitsy. Ankehitriny ary inona ny antony ametrahana azy eritreretina ametrahana azy eo amin'ny toerana io dia satria efa mandeha any lay lalàna mikasika ny anafoanana ny corps ny gendarmerie nationale malagasy. Satria inona ny antony nanomboka tany amin'ny Arajoelina nefa nisy volan-dalàna zany satria ny gendarme natao hoe mpitandro filaminana manakaiky ny vahoaka indrindra ary gendarme misy azy eran'ny Madagasikara na hatrany anaty ala na hatrany amin'ny tapoketsa sy ndretrarehetra any amin'ny toerana eritreretina tsisy mpitandro filaminana de misy ny gendarmerie. Izy ireo no malala ny trafika isan-karazany, famoahana bois de rose, famoahana ny arem-pirenena, famoahana tsokosoky ny omby, famoahana reny fanondranana volamena rehetra reny, izy ireo malala an'izany. Noho izany sarotra ho an'ny olona ny fitondrana ny mieritreritra hoe misy mpitandro ny filaminana mahafantatra ny tian'izy ireo atao satria voatery tsy maintsy mifanaraka amin'izy ireny matetika ny olona mpanao fanondranana de isan'izany moa ireo mafia rehetrarehetra zay efa enitsika amin'izao fotoana izao. Misy ireo gendarmerie sasatsasany averiko tsara sasatsasany tafaroboka ao anatin'izany kolokolo zany fa ny akabeazany de mahafantatra tsara ny andraikitra sy ny raha rasahany. De amin'izao fotoana izao ara ny tanjona de hoe foanana ny gendarmerie nationale ary ianareo gendarme no antefan'ny fanambarana voalohany satria fantatra ary ankehitriny fa rehefa foanany ianareo de amenany safidy na anareo hiditra any anatin'ny tafika tsotra na anareo hiditra any amin'ny polisy. Zay fantatro fa zavatra mety ahatonga anareo hiakatrafo mihitsy satria fanambanina sy tsy firarahina anareo zany. De eo am'izay le direko ary le zavatra niteneniko tany amin'ny voalohany satria ny zavatra niseho de nisy tokoa nanomboka tamin'ny fitondran'ny Arajoelina ary nanomboka tamin'ny tolona iny izy no hita tsara mihitsy ny fomba rehetra anaratsiana anareo anatrehan'ny vahoaka. Rehefa nijerena tokoa raha ny fomba nijerenareo ny maintien de l'ordre tamin'ireny tolona reny rehefa nijerena de nilaza ny manampahaizana expert moa le olona niaraka taminay de niteny hoe zao mihitsy ozy izy nampianarina an'ireo satria mipetraka fotsiny tamin'ny fandefasana gazy lacrymogène sy bala en caoutchouc ny gendarmerie. Raha nahatadidy tsara tsika tamin'ny andron'ny gilet jaune taty France
de toy izany ihany koa ny système manampiasain'ny frantsay fa ny azy ary ny ampitanky fiara-mifony vy zany tena hoe mihoatra ny fieritseretana kinona mivokatra nateraka zany a betsaka ny olona borotanana pomaso maty fa satria mola frantsa izy de tsisy samyteny fa rehefa Madagasikara zany nanao an'ireny zavatra reny de ohatrany hoe tena nampiasa herim-pamoretana ny gendarmerie tsy nitombona zany reny zavatra reny rehefa tsy nitombona ary le izy de inona zavatra natao nisy ny élément infiltré tao anatin'ny gendarmerie zay nanao an'ireny bavura sy zavatra tena hoe mamodoza reny tahaka an'le gendarme hitatsika nandory volona vehivavy iny zavatra iny zany rehefa nataony fanadiadiana de scénario napetraka mihitsy ary na le zavatra raha de ninina mihitsy nasiana vidéo nakasary azy mba hanehoana hoe abibina ny ataon'ny gendarmerie de toy izany koa le taonosy be le fitaritana an'le zalamamo iny raha nahita tsara nareo a ny gendarme ambony a tsy nisy nietsika loatra fa olona gendarme anankiroa no tena nanao amboletra ary tena nampiasa herim-pamoretana tamin'le zalahy iny zay zavatra zay zany de nanamarina fa nisy ny élément infiltré tao anatin'ny gendarmerie ary anadiovako farany any gendarmerie de tsotra be le teo amin'ny 13 mai rehefa tonga teo amin'ny 13 mai ny kapsaty niaraka tamin'ny maramila vitsivitsy sy ireo vahoaka zay nanaraka azy tao aoriana zay nanoloana an'ireo gendarme amin'arivony teo amin'ny 13 mai niariny 13 mai ny zavatra hitatsika de niala ny gendarme satria fantatra izy ireo tsara mihitsy fa nisy fandrika napetraka tao satria raha nisy tokoa ny fifampitifirana tsy ahatohatra azy ireo mihitsy ny kapsaty zay amapolony fotsiny vady tsy ahatohatra gendarme amin'arivony zany mihitsy fa ny zavatra fantatra fotsiny ary ny feo eny de hoe ny kapsaty no nanana heritreritra hitifitra ny vahoaka ka rehefa tonga ny fety famonona olona maro be amin'ny kararana rano-kararana de mora be ny manilika azy hoe ny gendarmerie niarony 13 mai no nitifitra an'ireo zay zavatra zay na tonga an'ireny zavatra reny hitanareo niala moramora ny gendarme satria fantany fa fandrika le izy a ary nanomboka tany andrefa nambojanahary moa zany rehefa hitany zareo fa tsy ahatohatra azy mihitsy ny kapsaty fa de eo koa moa le fomba fifandraisan'ny miaramila sy ny gendarme hoe nitafika tsy mifandratra nefa moa zay zava-nisy a resin'ny gendarmerie amin'izao fotoana izao reny resaka hoe fanagadrana ny aravalomanana risara sy ny neutralisation an'ny colonel faneva reny de mbola manam-pirofo fanalambaraka ho an'ny gendarmerie ankehitriny satria ireo olona nieritseretana hoe toteny eo amin'ny gendarme no eritseretiny zareo a de neutralisena daholo ary nanaovana terrorisme mental mihitsy a satria ny antony de hoe manana ny fahefany zay ankehitriny ka zay tianay atao ary zany a valable amin'ny tout le monde satria hitatsika koa nahazo any colonel Patrika tamin'ny faniliana azy tamin'ny andraikitra ny raisiny todika aminareo gendarme raha fanambarana voalohany reny ny zavatra niseho fantatro tsara mihitsy ary betsaka ianareo nefa mifampiantso ny fampiresaka tamiko namoaka ny alahelonareo fa ianareo moa manana le fomba fiteninareo droit de réserve satria nitafika tokony sy teny de za no na de fasanareo ny avatra ary fantatro ny alahelonareo za kosa nefa eto-kila zany de miteny aminareo hoe ianareo natao hiary ny institution zay ny antom-pisinareo voalohany ny antony anefany de zao amin'izao fotoana zao mpiary ny institution tsy anareo intsony fa nanafarana miaramila Rusy tsetsaina 700 zany hoe tsisy dikiny intsony anareo zany ary raha ny tena marina koa institution légale no tokony arovanareo ty fitondrana ty mazava tsy fitondrana legaly ty fa fitondrana nangalatra fahefana nomena fahefana ary indrindrindrindra fitondrana tsy légitime tsy mitombona zany ankehitriny le hoe tokony aro an'io satria tsy institution tokony arovanareo io zay mahatonga na mandefa sainanareo am'izay hoe ankehitriny ary zao fanalambaraka mazo anareo zao ny zavatra atao aminareo ny taranakareo de taranaka malagasy ary ionina ny Madagasikara na gendarme inona grade na inona grade mety misy vitsivitsy any anana fahafahana andefa ny taranany aty ivelany rehefa fantatritsika ny antony zany fa ny akabeazanareo de malagasy ary indrindrindra miaritra ny fahoriana iainany vahoaka afaka kelikely de ho andevoziny karana isika menakavy satria za malagasy tsy anana firenena tsony isan'izany ny taranakareo zao ny zavatra mahazo anareo nareo nefa manana ny fahefana manana ny basy anareo manana ny herinareo ianareo atsipoko aminareo aranteny mbola hipetraka amin'le fahanginana ve nareo sa hijery an'le tombontsoa iombona ny malagasy
zay hitanareo fa miravoravo tanana efa tsy raraina intsony manoloana andreo trafika isan-karazana zay hitanareo maso fa hodinareo fanina. Raha ohatra ndray misy ndray mipitika any aminareo gendarmerie le zavatra ataondry zareo zay matratra amina miliara maro, de mba mety azo ekena ihany hoe zay mba miara-miasa fa ny fantatra de tsy mahita maso fotsiny nareo de natao miaro andreny mpanao trafika sy mafia reny. De mitodika aminareo ary ankehitriny ohatry ny azo ny colonel Faneva daholo ve ny azo anareo angina, satria ny antony no avy ny colonel Faneva de fa fantatra fa ho éliminena izy arogadraina satria vavany raha matoa ministre fitsarana mihitsy no teny an'izany. Ary imagineo rehefa lasa prime ministre izy fa fanteny izy fa mila gadraina samborona i colonel Faneva. Tafiditra anatin'ny fandrika ianao colonel ka de anjaranao mandinika sy mieritreritra satria olona toteny ianao tany amin'ny toerana nisy ianao tany. Zay aloha ny afatra ho an'ny gendarmerie, ho an'ny tafika. Ianareo tafika zay nieritreretina hoe tandroka aro ny vozona, zay ny fahalalany vahoaka anareo. Ankehitriny ianareo tafika voataingim-bozona, averiko tafika voataingim-bozona, satria tafika tahaka anareo reo olona misandoka fahefana amin'izao fotoana izao, reo olombitsy. Satria na ny kapisaty zay régime niangany izy ireo tsy unanime mihitsy nametraka an'izy ireo teo, fa nisy ny karazana ohatrany hoe fampiororona natao tamin'ny chef de régime namoana basy ny karazany baiko avy any ambony zay avy any amin'ny ara-joelona mihitsy voakako eto zany mba ho ampamoaka. Fantatrareo zany. Ankehitriny arany zava-misy rehefa tokony manao zavatra tsy tokony ataony intsony reto olona misandoka fahefany reto, efa voambarako teto amin'ity pejy ty daholo ny fanoranana, voambarako teto ny fanaovana zavatra tsy manjary amin'ny perquisition isan-karazany, ny fiaraha-miasa amin'ity ministre ny fitsarana zay manao bitolo fotsiny bulldozer nefa bulldozer vaky pneu ty mbola asiko teny momba azy rehefa aveo. Fa de zay ny zava-misy ankehitriny ianareo tafika no natao lasa miaro azy reo, nefa ianareo tsy mahazo ninninina akory. Zay mbola mahatonga amin'ny teny koa ny taranakareo tsy ho tafika daholo akory, ny fianakavinareo tsy tafika daholo akory. Ianareo ihany angamba mety ho miaramila ankehitriny, fa rehefa kelikely koa mety tsisy valeur intsony ianareo, de angina ve nareo, de mbola angina ohatrany nataon'ny gendarme koa ve nareo. Efa hitanareo am'izao fa loza miatra rehefa miatra mitolana ny zava-misy, fa tsy loza intsony hoe loza manambana, efa hitanareo zany. Ka de miantso anareo ary mijoro ihany koa ianareo, satria tena tsy tateraka intsony le hoe tandrokaro vozona, tsy tateraka intsony le ho an'ny tanindrazana, fa lasa miaro olombitsy sisinareo. Nefa ianareo tsy mahazo ninninina koa reo anatiny, fa reo olona zay misandoka fahefana vitsivitsy no hitanareo ankehitriny fa miaina amina miliara zay tsy ho karamanareo akory mandrapatapitry ny karieranareo. Betsaka ny famadibadiana isan-karazany ary na heninareo tonga taty amiko moa zany feo zany na heninareo satria ny ray taminareo ihany no niteny an'izy tamiko rehefa nisy ny fiarahana ny lalao baolina niaraka tamin'ny Ngia Mikael atao akoron-drano tamin'iny weekend iny, de naheny daholo nareo fitenena ny colonel Mikael hoe ianareo gendarme ireto no anongana. Zany hoe fantany fa naka fahavalo gendarmerie izy de manomboka mailo am'izay izy. Zay zavatra zay ny tiako atongavana any anatin'ny sainareo hoe ity zavatra ty aza velande fotsiny am'izao, fa misy fiatraikany eo aminareo tafika ty mivondrona am'izay ianareo, toy izany koa ianareo polisy, ianareo isan'ny rafitra akaiky ny vahoaka indrindra, nefa any am'izao ianareo tsisy valeur intsony, tsy misy valeur intsony ny polisy am'izao, satria efa lotona, efa rabirabina ambanimbanina, nefa na ianareo ny tokony ho atahorany vahoaka, ianareo ny tokony ho erany vahoaka. De toy izany koa miteny atsipoko aminareo, fanambarana toko aminareo, mijoro ianareo, mitambara ianareo ny gendarmerie ny tafika sy ny police nationale mitambara fa fotoana zao. Todika aminareo vahoaka ary ianareo vahoaka teto amin'ity pejy ty no ny fanentanantsika voalohany, teto ny nalalanareo an'izany hoe iza zany mafia Kofalidaya zany, teto ny nalalanareo ny fomba fanaon'ny ministre ny fitsarana, teto ny nalalanareo an'izany fanondranana isan-karazany nataon'ny mpitondra fanjakanareo nandeha nakany Dubai, nandeha jet privé zay mbola mitohy hatramin'izao, mbola mitohy satria vonisy indray jet privé nandalo tany Maputo, naka volamena nentina nakany Dubai. Hoazavaiko aminareo ary hoe ahoana namohany an'izany, satria misy député mbola perinasa am'izao fotoana zao any amin'ny faritry mainty rano iny mamoaka an'izany, satria misy itinéraire maromaro ny amoana an'io volamena io, de ny any amin'ny faritry mainty rano alefa any a Mozambika, de any ny raisiny député anakiroa
député Antananarivo ndray ary député Maintirano ndray ny tompona ndraikitra am'izany magaga tsy hitany Ramatoa ministra fatany fa tsy ataony ininona satria marina am'izay le teneniko hoe Rajoelina ihany Mikael reo ministra rehetrarehetra reo dia nahazo fankatoavanga Rajoelina vao tafapetraka teo averiko tsara nahazo fankatoavanga Rajoelina na i bulldozer vaky-pneu isa nahazo fankatoavana satria natao naninona satria natao iaro ary natao anilika natao hoe iaro satria izao mahazo fiarovana daholo reo mafia rehetrarehetra reo gadra lava reo olona nanondrana volameny kofa lidayary raha isa ry Edy Bois de Rose sy ny karazany nahazo fiarovana daholo avy amin'ity ministra ity zay lazainareo fa ministra fanadiovana fa raha ministra rehetra raha jerena ny zavatra nataony ministra fitsarana rehetra hatramin'izay ity ministra ity no tena hoe namelanja tokoa an'ireo olona mpanao reo mafia zany satria tsy nisy na mafia ray na malagasy na ny karana indrindrindrindra ahoana moa ny afany any antsika karana koa fantatritsika tsara ny fifanarahany amin'ny karana fa na ny karana na nizaniza voakitikitika ary magaga raha amin'izao fotoana izao dia olona zay gadra lava matetika no lasa manana fahefana miditra ny anatin'ny fitondram-panjakana Madagasikara rery ny firenena hoentina gadra tombon'ny tany zay gadra daholo hita ahitana gadra daholo na ny any amin'ny faratapony na ny any amin'ny ministera na ny any amin'ny conseiller rehetrarehetra rany Madagasikara misy zany dia mitodika aminareo vahoaka ry zany ve le tolona natao dia zany ve no ekenareo tsy vitany fifampiresahana fotsiny eto zako mety hiteninareo hoe zany mpamme vaovao ary isorako anareo no mamme fampahelezana fa tsy harovy mandrakariva fa tsy mahafaly akory mitantaran'izany sy miteny zany aminareo fa fahoriana isaky ny miteniny satria fahorian'ny mpiarabelona amiko ny malagasy mpiarabelona amiko ny zavatra miseho sy zavatra tany saiko sy zavatra mbola ho avy zay mbola mafy lavitra no zao reny efa niteneniko anareo daholo ny fikasany ngy Trump andefa jiolany a Madagasikara sy andefa an'ireo gazahoita any a Madagasikara zany zavatra zany tsy zarery zany nandrehatra ny afo fa nareo olona mpanenjikara tadidinareo tsara reo olona mpanaratsy any amin'ny Facebook rehefa nanao fandarana dia nanamafy any zavatra niteneniko ary nampitahotra sy nampitandrina hoe oka kosa aloha fa za moa tsy tiana zany lazaina mpanavakavaka fa ny tena marina lokony tavako mihitsy ny tsy tiany sasany dia ahodina lizy hoe zany mpanavakavaka fa ny tena mpanavakavaka efa fantatrareo iny ihany ary fantatry ny rehetrarehetra iza ny tena mpanavakavaka eo aminay artista ny tiako tenenina farany ara dia zao nanangana fikambanana ary zahay dia le Madagasikara any malagasy lasa fikambanan'ireo patriote tena patriote izy io ninona ny antony nanaovana an'io entsoina antsika rehetrarehetra aloha zay mahatsiaro tena fa tena patriote ninona fononao ninona firazananao fa rehefa malagasy ianao ndao hiarakitsika satria tsy vitan'olona vitsivitsy ireny intsony ty zavatra ty satria ady mafy no atrehana ady amina mafia efa nioropaka tao Madagasikara nandritry ny taona maro ka noho izany mijoro andaotsika hiara ijoro indrindrindrindra isika diaspora ty ivelany isika influenceur meko antso manokana amin'izany pasteur RGL meko antso manokana amin'izany ny anabaviko i Saintia mbola tsy mifankahita zay fa mitovy ny fomba fijerinay mitovy ny fomba fianalizenay ny toedraraha Madagasikara fotoana zao izy menadamianaka andao tsika hiaraka ny ona amin'ny vahoaka fa afaka miaraka tsara sika entina hiatrika an'ireto talo ambony latabatra reto afaka miaraka tsara tsika dia toy izany koa isika rehetrarehetra zay manana fomba fisainana hoe ny anay olona ny tohananay ianina ny tohananay zay zanakianina elao aloha zany re olona elao aloha zany andao le tanindrazana iombonana ny jerena ny tombontsoa anao jerena fa aza mijery ny tombontsoan'ireo olona mitarika anao fa na za miteny anao ary raha zany manana eritreritry ny ampanankarena ny tenako sy hitarika ny hoe akafahefana sy indreo tsy mampaninona anamy manao an'izany defi zany aminareo satria ny antony zao zavatra zao dia hoe raha efo vita tokoa io tolona io satria ny antony tsy maintsy vita io naroviana tsy maintsy vita io mila miomana amin'izay tsika isika ny ametraka ny olona hitantana eo isika ny ametraka an'izay olona hiara-iasa amintsika eo satria ny antony efa ela nandritra fotoana maro nefa nanao tractation
mba hitady an'izany hoe olona tia tanindrazana misy zany ankehitriny. Sahako miteny anareo fa raha iongany fitondrana io fantatra ny olona azo apetraka eo, olona tsy hitady voninahitra, olona tsy hitady arena, olona tsy hitady fahefana, olona tsy hanitsakitsaka, tsy handeha mbola andavaka nelanelana efa misy eo amin'ny malagasy sy ny tantana azy, fa olona sy fikambanana olona na aty ivelany zany na ny Madagasikara vonona iafy tahaka amin'ny vahoaka, satria na inona ny zavatra misy amin'izao fotoana izao le firenena voasazy fa ny vahoaka no miafy, fa mpitondra tsy miafy, fa mampidera sy miroborobo mandrobaroba ny vola efa azony. Fa amin'izany fotoana izany kosa mbola teneniko anareo mbola ho tratrany sazitsika fa miara-miafy amin'izay, tsy misy to zany mpitondra afaka migalabina amin'izay tiany atao, tsy misy intsony zany. Zany no miteny anareo an'izany, zany no supporter garany amin'izany, tsy hisy intsony zany, fa tena mpitondra miara-miosina amin'ny vahoaka, tsy misy elanelana amin'ny vahoaka. Ho hitanareo ihany no detay momba an'izany rehefa tonga ny fotoana. Fa de zay ho anareo zay efa nanolo tanana iara-iasa amiko, zay zava-misy. Mieritreritra hoe za ve nitondra, tsy tompoko, tsy za nitondra, tompo-kevitra, ny hevitra zay novoiziko teto ady amin'ny karana sy ny vahiny, zay no entiny sy voizina. Fa ny hoe hitondra iarahana mahita eo zay hanao an'izany, fa za isan'ny ametraka sy anolotra olona ho amin'izany toerana zany. Zay ny tiako tenenina aminareo, fanambarana tsy vakina ny anahy satria tsy haiko zany, za tsy mahay zavatra artificiel, fa ny ahy tonga de mivantana ka de atsipoko aminareo zany, atsipoko ny teny any am-pony malala. Raha misy kosa miteny hoe mety aminay zao zavatra zao, tsy maninona, eny ary ekena fa itatao atovy ny filelafana sy ny fomba fanao mahazatra hatramin'izay mena 5,000 raha ialina kely ianareo de mitatatata sy manopa eto amin'ny Facebook. Raha zay no fantatrareo fa mahasoa ny fiainanareo, toy izy fa tsy olana mihitsy. Fa ny maro anisa kosa alefako zany anto zany, ary mino fa tsy maintsy andresiny tolona. Zay fa de Madagasikara hany malagasy.